Notontosaina ny zoma 5 tao amin'ny Carleton Anosy ny fivoriana andian'ny fahefatry ny komity mpitantana ny tetikasa Afafi Sud vatsiny ny vondrana Eoropeanina vola izay notarian'ny mpandrindra iraisam-paritra natrehan'ireo mpiara-miombonantoka maro. Tetikasa miara-miasa amin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana mikendry ny anamafisana ny ezaka ahafahana mampiena ny fahatran'ny mponina ambanivohitra any amin'ny faritra atsimo sy atsimo atsinanan'ny nosy izany amin'ny alalan'ny fambolena, ny Fiompiana ary ny Jono ary koa ampiakarana ny taham-panjarian-tsakafo sy ny fahafahamiatrika ireo mponina manoloana ny fiovan'ny toetrandro ny Afafi Sud. Maro ny asa vita dia androany ny sehatra hitondrana amin'ireo mpanapa-kevitra anaovana tatitra voalohany ny asa vita ary hitondrana ihany koa ny vinanasa izay hatrehana ao anatin'ny ireo volana maromaro vitsivitsy alohan'ny hiafaran'ny tetikasa. Tsara ny manamarika fa tanteraka atsakan'ny sy adavany hatreto ny tetikasa ny zotra satria maro ireo fifanarahana arakasa fosiny na ireo contrat ary ny tena iandrasan'ny tetikasa amin'izao dia ny fanatanterahana sy fanaraha-maso ireo asa sy atao izay mazava ho azy arahana miasa ireo tsinjaram-pahefana eny afotiny raha ny tanjona amin'ny ankapobeny tetikasa dia ny fanalefahana ny fahatrana eny anivon'ny faritra telo amin'ny faritra atsimo nosy Androy Anosy ary atsimo atsinanana. Izany hoe raha miresaka fahatrantsika, raha miresaka fampirobonan'ny tontolo ambanivohitra tsy maintsy misehatra amin'ny fambolena, Fiompiana, Jono fanjarian-tsakafo ary eo ihany koa fanabeazana ara-tsakafo. Miisa 5,4 hetsy ny mponina nahazo sitraka tamin'izany, ny mpamboly, ny mpiopy ary ny mpanjono. Ka tena nahatsapy izy ireo fa nisy fiovana ny fari-piainany hatramin'nisy ny tetikasa Afafi Sud. Izahay taloha le tena nijaly mafy izahay taloha satria nampijaly anay io na ho vokatsy zany ty hanagna agny mbe tsy nisy vazaha nivily azy le momoka an-tragno avao io sisy tombotsoa azo ayama tro ay vontsiny nefa tsisy tombotsoa azo ayama ndra savony tsy nihita ayama te zahay taloha le zahay taloha ka ny be tioka le mbe fa tioka zahay naneo fa maro nandeha ny laikere satria le mbe fa tioka iny avy amizay ty Afafi Sud nampambola nao ambatry io kalantioka le votsotse zahay le tena niova amity taloha zahay nanizao tiana ay hananakeo votsotse afa ay ndra ty dora satria ome ireo tabiry zahay mbe kama ay mbe hazo ay volaka aminareo ao le avotse iana ay zaho hananizao tianako baka le nanohy université le manohiza mama harao fa ato vazahareo miantokantika agny hafa ty taloha hafa hananizao fa votsotse zahay tena avotsy amin'ny Afafi Sud. Azo tsapahitanana ny vokatra ary inona fa aleo tena ara-tsakafo tokoa ny mponina ao amin'ny faritra atsimo sy atsimo atsinanana raha nitolotra sy niezaka nataon'ny tetikasa Afafi Sud.